Mbola ao anatin'ny fanamboarana fotodrafitrasa izay ihany koa misy fotodrafitrasa izay mila fanavaozana ihany koa ny fanasan-damba ao anatin'ny fokontany Akatapaka avaratra ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Efa antaonany maro tokoa mantsy no nasipanamboarana farany ity fotodrafitrasa ity, fotodrafitrasa izay marina fa mamelona tokantrano maro. Amin'ny 4 maraina dia efa tazana mivangonga eto amin'ny toeram-panasan-damba eto Akatapaka avaratra. Atao anatin'ny boriboritany fahatelo, ireo vehivavy ny ankamaroany dia mpikarama avokoa. Vehivavy 7 latsaka kely isan'andro no miasa eto amin'ny toeram-panasan-damba ity, asa izay nataon'izy ireo fivelomana ary amelomana tokantrano mihitsy. Hita hoe eto ianao dia mikarama ve sa hoe manasa lamba tokantrano manokana? Mikarama ka. Mikarama? Dia amin'ny filo dia efa eto dia avy filo isan'andro eo no manao an'izay asa izay? Manomboka amin'ny maraina dia zako izany eto. Efa hito izany asa namelomako andranako hatramin'izay. Fanzafiry anankiroa. Misy fandraisana anjara 200 ariary isaka mipikarama eto amin'ity fotodrafitrasa fanasan-damba ity. Efa somary antitra moa ny toerana ka fanirian'izy ireo ny sy ny fanavaozana ity toeram-piasan'izy ireo ity. Ny zava-nisy raha ny fanazavana tesaka nataon'ny mpanao politika ho fampanantenana fotsiny ihany ny fanarenana ity fotodrafitrasa fanasan-damba ity isaky ny misy fampelezan-kevitra kanefa tsy misy fampiarana akory izany hatramin'izao. Fahasahiranana anay aloha dia eo amin'ilay resaka bassin tokony hoe mba avoazina izany izy tokony mba atao tsaratsara koa efa tena fahita efa vamainy mihitsy ilay izy efa ela be mihitsy manko. Mizaly be izany tamin'ilay rano ilay fasimbany-tany voalohany indrindra dia nisy ny tsy mbola nisy aloha fanamboarana fa ny fanangonana volana nisy nanaovana nanamboarana azy. Efa misy moa ny asa natomboka entina natsarany ity fotodrafitrasa ity izay sahanin'ny olona malala-tanana. Izany natao dia mba hanatanterahana ny etaentany ny vahoaka. Hoe hanamboatra an'ilay izy nefa tsisy natanteraka ireo na ndray arany fa zao izay vao nahita an'ilay fanatanterahana an'ilay izy. Olona aloha izany eo ohatran'izao foana rehefa misy izany misy propagande ohatran'izany dia tonga izy alohan'izay dia mampanantena anay. Ataonay ny tranonareo, ataonay ny tafon'ny tranonareo, ataonay ny bassinareo, karakarainay. Tapita ihany propagande tsy lany angambany izy. Izay angamba mifantaka hoe tsy lany izy dia navelana izay dia izao. Mangatanay izany ilay tafo mba asiana an'ilay fotsifotsy fa tsy ilay mainty ireny. Satria izay indraindray amin'ny enina fito latsaka vao miala eto. Ny 300 tokantrano eto Akatapaka avaratra moa dia mampanasa lamba avokoa. Ireo fokontany manodidina toy ny mandeha laza, Behoririka, Antanimena sy ny marafa kosa dia mampanasa lamba ihany koa ireto vehivavy hita eto amin'izareto. Amin'ny maha-asa fivelomana azy dia misy amin'ireto mpanasa lamba reto ny tsy avy eto amin'ny fokontany Akatapaka fa avy amin'ny fokontany ivelany toy ny avy eny Ambohimanarana, Soavamansoandro ary Andraro.